mewarena saru bidia retiku manu anan detiareni zautu tuliza farena mia fina de tu zao fotoana zao miatsika zao fotoana zao miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miarahaba anao rahavavy, miarahaba anao ranadahy, miarahaba zoky sy zandry, miarahaba ny ray aman-dreny rehetra. Haleluya. Ary manona koa ny fahasoavan'i Jesosy, manona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Amen. Tonga ny andro, tonga ny fotoana, tonga ny ora izay fampizarantsika ndraiky lay teny fampaherezana amin'ity androandroany alahady zao. Ka amin'ny anaran'i Jesosy indray no ifampizarantsika eto, amin'ny anaran'i Jesosy indray no ihenoantsika ny feondraiky eto. Ka alohan'izay tsika dia mbola hivavaky alohany ihenoantsika, alohany ifampizarantsika lay tenin'Andriamanitra andehantsika ary aray vavaky. Haleluya. Ry Jehovah Andriamanitra ray masina vindrindro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao, misaotra anao bevata zahay Andriamanitra fa mbola nomenao zao ora sy fotoana zao ndraiky zahay, ka mbola ahafahanay fampizara Jesosy, mbola ahafahanay fampahery amin'ny alalan'ny teninao indrindrandrindra amin'izao ora sy fotoana zao ndray. Ka angatanay a Jesosy hiaraka aminay eto, angatanay a Jesosy hivola aminay eto ndray androany. Mitenena anao Jesosy fa mbola vonaky heno anao hatsany izahay, ary angatanay koa ny fanahy-panazavanao hanazava bebe tokoa ao anatinay tsirairay avy izay manaraka zao fotoana zao miheno zao feo zao, ary angata koa ny fanahy fakatoavana ho antsirairaiky izay miheno na manaraka zao feo zao ndray. Jesosy taio zao fotoana zao ndray mba ho feno voninahitsy ny anaranao ary ho feno fanatsianao. Misaotra Jesosy. Haleluya. Amen. Amen. Araka zay lohatenitsika moa lohakevitra mandritra n'ity volana ty hoe fanetsetena. Mino fa haitsika hoe inona no atao hoe fanetsetena, ary efa betsaka koa reo mpanompon'Andriamanitra ny fandimby teto, nitondra teny fampaherezana, nitondra hafatra izay nampitana amintsika tsirairay avy. Mino aho fa nandray lesona atsika, mino aho fa efa betsaka reny hafatra reny, fa ny anjarako sy ny anjaranao koa zao ny fankatoavana reny teny fampaherezana izay nizarainy mpanompon'Andriamanitra reny. Haleluya. Karaka zay lohatenitsika hoe fanetsetena. Inona moa hoe natao hoe fanetsetena? Mety mihevitra atsika ndraindraiky hoe manetsetena dia hoe mandeha hoe manetsetena hoe dia lasa hoe manaratraty, manaratraty hoe ny tenantsika hoe ho ratiraty ho ambanimbany, na hoe hanao malotoloto. Tsy zany no atao hoe fanetsetena, fa ny atao hoe fanetsetena dia mihevitra ny hafa. Araka zay voalazan'ny ten'Andriamanitra anatin'ny Baiboly ao hoe dia aoka samy hanao ny namany mihoatra noho ny tenany avy. Ny atao hoe fanetsetena dia mihevitra ny hafa, fa tsy hoe fanetsetena dia hanetsetena ia hanao malotoloto, hanetsetena ia hihevitra ny momba ny tenanao ho raty, ho ambanimbany, halotoloto, fa mihevitra ny hafa. Tsy mihevitra ny tenantsika avao fa mihevitra ny hafa koa tsika, izay no atao hoe fanetsetena. Andeha aloha tsika maky hanokatra Baiboly, amaky ten'Andriamanitra hanazava amintsika bebe tokoa hoe momba zay fanetsetena zay. Ny ten'Andriamanitra moa dia hitatsika ato anatin'ny bokin'ny Filipiana. Bokin'ny Filipiana toko 2:15 dia ho faranantsika
hatramin'ny fahasivy. Amen. Bokin'ny Filipianina toko faharoa andiny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy no amaranantsika azy. Andeha ho vakitsika ny ten'Andriamanitra ary. Haleluya. Hoy ny ten'Andriamanitra eto mivola manahaka an'izao hoe aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Jesosy Kristy koa. Andiny fahaenina, izay na dia nanana enjika Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Haleluya, deraina Jesosy. Andiny fahafito, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nankany enjika ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olombelona. Andiny fahavalo, ary rehefa hita fa nananenjika ho olona izy dia nanetsy tena ka nanaingy hatramin'ny fahafatezana, dia ilay fahafatezana tamin'ny hazo fijaliana. Haleluya. Andiny fahasifarany hoe koa izany no nananjatan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Amena. Hitatsika tokoa ary raha namaky ny tenitsika tena mazava lay tenin'Andriamanitra eto. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny farany andiny fahasivy farany hoe koa izany no nananjatan'Andriamanitra azy indrindra ny nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarany rehetra. Mino ry longo fa zay ten'Andriamanitra zay hoe zay manetsy tena hoy Jesosy no hasandratra rehefa tonga ny farany dia hasandratra, fa zay manetsy tena kosa, fa zay mananja tena kosa no haetsy. Raha vakitsika ny ten'Andriamanitra andiny fahasivy eo tena manambara fa nasandratry n'Andriamanitra Jesosy rehefa nanenky tamin'izay hoe fanetsetena, rehefa nanetsy tena Jesosy, rehefa nanenky nitondra azo fijaliana Jesosy hamonjy anao, dia hoy ny ten'Andriamanitra andiny fahasivy hoe koa izany no nananjatan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anara izay ambony noho ny anarany rehetra. Izany no nananjatan'Andriamanitra azy. Ka noho izany ry longo, ry rahavavy, ry anadahy, ray aman-dreny na zoky na zahy, ny ten'Andriamanitra eto izay nivakitsika eto dia mitodika amintsika tsirairaiky aby mba hanana zay fanetsetena zay tsika, fa indrindra tsika zay zanak'Andriamanitra, indrindra tsika izay fanandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy tsika ao amin'ny fiainatsika, tokony hoe hananatsika zay toetra zay. Hoy ny ten'Andriamanitra eto andiny fahadimy hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Jesosy, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Amen. Izany hoe aoka ho amiko sy ho aminao, ho amintsika iaby izay manaraka an Jesosy izao saina izao. Saina iza moa zay? Saina avy amin'iza? Saina izay tao amin'ny Jesosy Kristy, tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Amen. Io Jesosy Kristy tompoitsika io dia manana zany toetra fanetsetena zany. Ka zao sy anao koa zay manaraka azy tokony hanana fanetsetena. Mazava ny ten'Andriamanitra eto hoe aoka ho aminareo izao saina zao, aoka ho amiko, ho aminao, ho amintsika iaby manaraka an Jesosy izao saina zao. Saina n'iza moa zany? Saina Kristy Jesosy, toetsy ny Kristy Jesosy mba ho ananatsika. Hoy ny ten'Andriamanitra koa andiny fahaenina, izay na dia nanana enjik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nankany enjiky ny mpanompo sy ny hahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Amen. Mino fa tsika iabiaby zao moa dia mahay ny tantaran Jesosy baka ambolohany ka hatramin'ny farany nahaterahany hatramin'ny fahafatezany. Na io aja kelikeliky na sekolahady ihany efa mahay hoe izao ny tantaran Jesosy, hoe niteraka Jesosy tao an-tranon'omby, ary izao koa ny tantaran Jesosy nitondra azo fijaliana, ny maty Jesosy nitsanga ny velona. Mino fa na zao na ianao tsika iaby zao mahay ny tantaran Jesosy. Jesosy dia zanak'Andriamanitra, ary ny ten'Andriamanitra koa dia mbola manahaka an'izay hoe mbola miteny manahaka an'izay hoe nanana enjik'Andriamanitra izy,
Izany mihitsy nananenjika Andriamanitra satria Jesosy dia tsy avy tamin'olombelona fa ilay fanahin'Andriamanitra, fanahy masina no tao anatin' Jesosy nahatongavan' Jesosy, zany hoe enjika an'Andriamanitra Jesosy, Andriamanitra Jesosy. Fa zay mino ny zanako hoe ny ten'Andriamanitra dia mino ahy tokoa. Zanak'Andriamanitra izy, manana enjika Andriamanitra izy, Andriamanitra Jesosy. Kanefa zay hoe fananany enjika tamin'Andriamanitra zay tsy nifikirin Jesosy hoe tsy nifikirany hoe tsy nitany, tsy nipetsaka hoe tamin'ny fananany enjika an'Andriamanitra zay Jesosy fa nanka-enjika olombelona izy noho inona? Noho ny fanetsetena ao anatiny zany. Tsy nitana, tsy nitazony hoe tsy nipetsaka amin'izay hoe manana enjika Andriamanitra zay fa tsy nifikirana zany fa nialany, fa nitovy enjika tamin'ny olombelona izy dia olombelona nanahaka antsika zao koa mitafinofo aman-draha fa fanahy masina ao anatiny ilay fanahin'Andriamanitra. Amena. Raha antsika mahita tantaran'i Jesosy dia nivonoina, nikinabokaboky. Hatramin'ny hazo fijaliana aza hoy ny ten'Andriamanitra eto. Araka izay voalazan'ny ten'Andriamanitra eto dia nenkeny Jesosy hatramin'ny fahafatezany. Manambaran'izay koa 15 ary rehefa hita fa nanatarehiny olona izy dia nanetsy tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatezana dia ilay fahafatezana tamin'ny hazo fijaliana. Amena. Nienkeny Jesosy rehefa nanana enjika olombelona izy dia nanetsy tena. Rehefa hita fa nanana tarehina olona izy dia nanetsy tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatezana. Amena. Rehefa nanana zay enjika olombelona zany, kanefa na dia nanana enjika olombelona Jesosy, feno hery, nahifagagana Jesosy, nampitsangana ny maty, nampahiratsa ny jamba Jesosy, nampivolany moa ve tsy ho voaron Jesosy ny vata amin'izay fahafatezana zay, ny olo marary aza nisitsany, ny maty aza natsangany, moa ve tsy ho voarony va ny tenany? Jesosy mahay fagagana, Jesosy mahay manasitsana, fa no araka izay voalazan'ny ten'Andriamanitra eto hoe tsy nofikiriny Jesosy zay hoe enjika maha-Andriamanitra azy zay fa nanetsy tena ika, nanana enjika olombelona ary nanetsy tena, nankalay enjika olombelona izy ka nanetsy tena. Amena. Tsy nifikiriny Jesosy zay. Ary na teo fahagagana zay aza tsy nataony hoe hahafaka azy hoe ho afaka ho avotany Jesosy ny vatany tamin'izay rehetra hoe nandalo taminy. Fa noho ny fitiavana antsika tsirairaiky avy olombelona ety ambony tany no nanatanterahany Jesosy izay tenin'Andriamanitra ka nanenky izy, nanetsy tena Jesosy ka nanaiky hatramin'ny fahafatezana aza nitondra azo fijaliana noho ny fitiavanay, noho ny fitiavana anao. Ry Kristiana namako, izay miheno izao feo izao mpanompon'Andriamanitra rehetra, fa indrindrandrindra antsika zanak'Andriamanitra, olom-boafidin'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra baka am-boalohany eny efa mivola amintsika hoe aoka ho aminareo izao saina izao. Mitodika amintsika ten'Andriamanitra mba hananantsika io fanetsetena io, ary io fanetsetena io ane betsaka zavatra hoe azontsika ao aminy, na tsy ho azonao androany valopitianao, na tsy ho azonao hamaray ny valopitianao amin'izay fanetsetena zay anananao. Tadidio fa misy ten'Andriamanitra zay koa anatin'ny Baiboly ao manahaka an'izay hoe sambatra ianareo malahelo ankehitriny fa ho ampifaliana ianareo. Amena. Malahelo ankehitriny, sambatra atsika rehefa manetsy tena, fa asandratsy n'Andriamanitra koa rehefa mifarana any. Sambatra atsika rehefa malahelo ankehitriny fa ho ampifaliany Jesosy. Izany hoe Jesosy no hamaly fity amintsika tsirairaiky avy amin'izay rehetra ataontsika, fa indrindra ao anatin'ny fanetsetena. Ny fanetsetena dia mijery ny hafa, hoe tsy tia tena zany, tsy tia tena fa mijery ny hafa koa araka izay voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe manao soa mihoatra noho ny namany fa tsy ny tenany ihany. Tsy mihevitra hoe ny tenantsika ihany zay no atao fanetsetena, tsy mihevitra hoe ny tenako ny tenanao ihany fa mihevitra noho ny hafa koa. Tahaka izany koa Jesosy teto araka izay voalazan'ny soratra masina, na tsy voalazan'ny soratra masina aza fa tsika nahita reny tantaran'i Jesosy reny, tsy nihevitra ny tenany izy, ary tsy nihevitra ny tenany mahaenjika
Andriamanitra azy, mahandriamanitra azy, tsy ny fikirany, tsy ny jereny, ary tsy ny jery ny tenany izy, fa mety ny hoe ny voavitsy ny Jesosy ny vatany, tsy ho nitondra zay azo fijaliana zay. Mety ho ny voavitsy ny Jesosy ny vatany, tsy ho ny maty izy, tsy ho ny voakabokaboka izy, fa noho ny fitiavanay zany dia hoe nanao mihoatra noho ny fitiavanay Jesosy, noho ny fitiavananao nahatonga azy nitondra azy fijaliana. Tsy ny hevitsy ny tenany hoe marary aho toy ilay voakabokaboky, ho faty aho toy ilay eny ambony azo fijaliana, tsy noho ny hadalako, tsy noho izay raty nataoko, fa noho ny raty ataontsika zanak'olombelona zany. Nijerantsika Jesosy fa tsy nijery ny tenany. Ka tahaka an'izay koa zaho sy anao androany, ry kristiana namako, zanak'Andriamanitra, andao tsika hijery ny hafa, andeha amin'ny fanetsetena eo amin'ny fiarahamonina, amin'izay tany misy antsika tsirairaiky avy, na eo amin'ny toeram-piasana, na amin'ny fiarahamonina, na ao anaty fiangonana, na ao anaty fikambanana, andao hanetsetena atsika, andeha amin'ny fanetsetena, ary mba ho tena ho hitan'olona koa hoe zanak'Andriamanitra ty, zanak'Andriamanitra ty, kristiana ty, manetsetena ty. Mba tsy hitovy amin'ny fanao ny jentilisa koa ny fanaoko. Na jentilisa reny koa aza misy manana fanetsetena ao anatin'ireny, feno fanetsetena, misy manana fanetsetena na i jentilisa. Ka moa ve zaho sy anao dia mbola hoe tsy hanana zay fanetsetena zay? Tsara ny manetsetena, sambatra ho ny ten'Andriamanitra zay, sambatra ianareo malahelo ankehitriny. Ao anatin'izay tsika hoe na dia manana fanetsetena, mandeha fanetsetena efa mila manana faharetana, fa ho ten'Andriamanitra hoe sambatra raha tsika malahelo ankehitriny fa ho am-pifaliana. Mety mandalo olana marary, mety mahatsiaro indraindraiky hoe marary toy, fa tsy zakako toy, fa andao hanana faharetana, fa zay maharitra amin'ny farana ho Jesosy no hovondrena. Jesosy koa ne mba niharitsy, Jesosy koa ne no niharitsy marary sy mangiry firy tena tsapany fa marary, fa noho ny fitiavanay nienkeny Jesosy zay fahafatezana zany, hazo fijaliana, nitondra azo fijaliana Jesosy noho ny fitiavanay. Tsy nijery ny tenany Jesosy, tsy niarony, tsy navotany Jesosy ny tenany, tsy nijery ny tenany izy fa nijery ahy, nanenty anao, nanenty atsika noho ny fitiavana atsika. Andao koa tsika hanenty ny hafa, hanao soa amin'ny hafa koa fa tsy amin'ny tenatsika ihany. Amen. Ka zay ten'Andriamanitra zay dia hoe mitodika amintsika tsirairaiky avy ry longo mamy rehetra mba handehanantsika fanetsetena, fa araka zay voalazan'ny ten'Andriamanitra koa zay fahenointsika sanandro hoe zay manetsetena hoy Jesosy no asandratra, fa zay mananjatena kosa no ahitsy. Amen. Ka ny ten'Andriamanitra dia mitodika amintsika tsirairaiky avy fa mahatsara antsika zay hoe mandeha amin'ny fanetsetena zay, fa ny zavatra rehetra dia misy valiny aby io raha ataontsika io. Hitan'i Jesosy aby io, na tsy hitany olo hoe zay anovinao soa, mety manao soa olo ia, ka tsy hitany olo ony zay soa ataonao ony, na olo hiantsanao ony koa tsy miantsanao, Jesosy miantsanao, Jesosy mamaly soa ho anao fa tsy olombelona. Na dia manetsetena eo anivony manodidina anao kanefa le olo hoe tsy mahitaka anao amin'izay fanetsetena, tohizo hatrany fa Jesosy mahitaka antsika amin'izay fiaretantsika, Jesosy mahitaka antsika amin'ilay fanetsetena zay ananantsika olombelona, tsy afa-po amin'izay rehetra atao azy, fa tsy maintsy misy foana ny fitsaratsarana, tsy maintsy misy foana ny tsiny, manome atsiny foana, fa Jesosy dia tsy manome atsiny antsika, fa mahitaky izay rehetra ataontsika, fa indrindra ny any anatintsika any. Ka noho izany dia mandrosoa foana, mety endrenjena atsika mahazo enjikenjika amin'ny zavatra rehetra ataontsika, hoe mety mandalo enjikenjika endrekendreny, mety hoe latsalatsany, mandehana amin'ny fanetsetena, fa sambatra hoy Jesosy, sambatra. Ka raha te ho sambatra anao dia mananana faharetana ary tohizo hatramin'ny farany zay hoe fitiavanao an Jesosy zay. Hoy ny ten'Andriamanitra zay koa anaty Baiboly ao milaza manahaka an'izay hoe naiza hoy Jesosy te hanaraka ahy, aoka izy hitondra azy fijaliana isanandro, aoka izy hitondra azy fijaliana isanandro. Ino moa zany azo fijaliana holandraiko isanandro? Izay fanetsetena zay, mamonjy ny hafa, manao soa ny hafa, mijery ny hafa, tsy mihevitra ny tenatsika
fa mijery ny hafa. Rehefa olona ray koa misy zay fanetsetena zay dia tsy manenky ho tafitohina amin'ny zavatra mitsanga sy miseho amin'ny fiarahamonina amin'inona amin'inona zahay. Hoe tsy manenky ho tafitohina ary tsy manao koa zay mahatafitohina ny hafa. Rehefa olo ray manana zay fanetsetena zay na zao na ianao dia tsy manenky ho tafitohina zay hoe amin'ny indrindra amin'ny resaka hoe fihavonavonana, tsy manenky ho tafitohina amin'ny resaka fihavonavonana amin'ny fahotana, ary tsy manenky ho tafitohina amin'ny zavatra miseho na amin'inona ary tsy manao koa izay mahatafitohina ny hafa. Zany hoe fanetsetena zany dia mijery ny hafa, tsy manenky ho tafitohina na amin'inona zavatra mitsanga, ary tsy manao zay mahatafitohina ny hafa koa tsika, ary ary koa mijery hoe mijery ny hafa. Amena. Ary mijery ny hafa koa tsika hoe manampy ny hafa, vonona manjakariva hanampy ny hafa. Zany no atao hoe fanetsetena. Ka noho izany andaontsika hanetsetena ambany tanan'ankavanan'Andriamanitra, fa zany no tena mahasambatra antsika. Fa indrindra koa reo asa apetsaky n'Andriamanitra amintsika tsirairay avy reo, dia ireo no mahatanterantsika zany fanetsetena zany hoe manenky ataon'Andriamanitra fitaovana, manenky ampiasan'Andriamanitra amin'ireo asa dida aman-draikitra apetsaky ny Jesosy amintsika reo mitarika antsika hanetsetena, dia mahereza antsika na dia mandalo hoe maharary sy mangirifira ao anatin'izany fanetsetena zany. Mety mitady fa tsy ahazaka ia, mety mitady fa ho lava ho tafitohina, dia mandehana fanetsetena, fa zany no tena mahasambatra antsika. Sambatra ho iten'Andriamanitra zay malahelo ankehitriny, fa ho ampifaliana izy. Sambatra ho izay mangetaheta ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Mandehana amin'izao herinao zao, ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra izay fanetsetena. Nananany Jesosy tsy nijery mahazanak'Andriamanitra azy izay nanana enjika an'Andriamanitra, fa nijery antsika olombelona. Nijery ahy ry namako, nijery anao, nijery antsika iaby Jesosy, tsy nijery ny tenany hoe manana hery aho toy mahay fahagagana ka hamonjy ny tenako, fa nijery ahy izy ka namonjy anao, namonjy antsika, nitondra azo fijaliana. Ka noho izany dia mahereza antsika amin'ny fanompoana amin'ny fanarahan'i Jesosy toy izy foana izay ataonao, dia atavo amin'ny mpifaliana, ka atao amin'ny fimonomonoana, fa atavo amin'ny mpifaliana, fa Jesosy no hamaly fity amintsika. Olombelona tsy hamaly fity amintsika zao, na tsika anao ino, olombelo tsy hamaly fity amintsika, fa Jesosy jereo, fa Jesosy no hamaly fity amiko, hamaly fity amintsika tsirairay avy. Haleluya. Izay indray no tenin'Andriamanitra tsika androany, dia amaranako azy farany dia tenin'Andriamanitra koa atao anatin'ny bokin'ny Mika 4:9-5 milaza manaka an'izao ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Mika hoe Mika 4:9-5 hoe ry olombelona, efa naseho anao izao tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany ny hanao ny marina sy ho tia famindrampo ary hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetsetena. Amen. Izany no ilan'Andriamanitra antsika ry olombelona, ry kristiana. Ny jentilisa ao manana fanetsetena koa. Voasanjako moa zao sy anao zanak'Andriamanitra, andao andeha fanetsetena zany. Angatao amin'i Jesosy zany, fa Jesosy mahay manova zavatra. Ny tarehy raty tsy azovana, fa io toetra raty io azovana. Raha mbo tsy mana fanetsetena angatao, fa Jesosy hanafaka anao amin'ireo zavatra mamatopato antsika. Raha tsy manana fanetsetena angatao, fa Jesosy hanomenao fanetsetena hoe ndao hivavaka koa tsika angataka fanetsetena, fa tsy angataka hoe Jesosy ao mofana sitsanana aho, Jesosy ao ambino aho, Jesosy ao sitsano aho, Jesosy ao zao. Andao koa mba angataka fanetsetena amin'ny Jesosy. Jesosy hoe hivavaka tsika hoe Jesosy ao amboaro ao foko zao, atavo manetsetena ao Jesosy amboaro, antavo manetsetena, mofana feno fanetsetena, fahalemiam-panahy, famindrampo, fitiavana, zany rehetra zany dia fahamarinana. Araka izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe efa naseho anao izay tsara sy ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany ny hanao ny marina sy ho tia famindrampo ary hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetsetena. Amen.
Izany no ilany Jesosy amintsika. Jesosy tsy mila zavatra maro, tsy mila hoe araka misy ten'Andriamanitra zay koa anaty baibola hoe tsy ny fanatsalatsa-jano sitrakan'Andriamanitra fa ny fo torotoro sy mangorakoraka. Araka tahaka izany koa ny ten'Andriamanitra zay hitantsika amin'ny bokin'ny Mika eto hoe ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetsetena. Andaontsika hanaraka an'Andriamanitra antsika amin'ny fanetsetena, ho tia ny hafa, hanampy ny hafa, tsy hanaiky ho tafitoina ary tsy hanao izay mahatafitoina, ary ho vonina manjakariva koa tsika hanampy ny hafa. Haleloia. Vonaitso an'Andriamanitra rery ihany fiadanana ho antsika tsirairay avy. Andaontsika hivavaky. Raha mangetaeta anao dia angatao Jesosy hanovanao, angatao mivavaha hoe Jesosy hamoa fanetsetenao. Fa izany no tena mahasambatra antsika hoe ny andehanantsika amin'ny fanetsetena. Haleloia. Iary hivavaky tsika. Ry Jehovah Andriamanitra ray mahasinany ambony ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao, dia mbola misaotra anao bevata zahay Andriamanitra nanomezanao anay izao ora sy fotoana izao, fa indrindra kosa Jesosy ilay teny fampaherezana izay nomenao anay teto tamin'ity androandroany izao. Aoka izay niteny izany Jesosy mba tsy handalo amin'ny sofinay fa mba ho raisinay sy ho ankatoavinay. Jesosy o indreto zahay mirahavavy sy mianadahy mangahataka aminao Jesosy o ny hanamboaranao anay satria zahay reto dia mbola betsaka ny mila fanamboarana, fa indrindra momba izany fanetsetena izany Jesosy o, omeo fanetsetena izay atavy mahay manetsy tena, omeo hery izay mba hafanay hanatanteraka ny sitraponao, omeo hery izay mba hafanay hanetsy tena, handeha amin'ny fanetsetena, fahalemiam-panahy, amin'ny fitiavana ho tian'ny hafa, hanampy ny hafa. Jesosy amboaro zahay mo fanetsetena ary omeo hery koa hafanay manatanteraka ny sitraponao. Taio izany teny izany Jesosy malalo, ianao no hanazava indray izay tsy voalazako teo. Misaotra Jesosy o, anao ny dera sy Lazaro voninahitra mandrakizay. Haleluia. Amen. Amena. Zay indray ny teny fampaherezana antsika teto nandroany. Mirary soa antsika rehetra iaby ry longo, ry rahavavy sy anadahy, tahiny Jesosy iaby tsika azadino fa dia mbola mitohy foana ny fotoana ny fampizarana ato anatin'ity fiombonana ity, dia mitohy foana ny fampizarana, dia manasa antsika foana hanaraka ny fotoana, hanaraka ny fampizarana, fa Jesosy ane no hitay antsika tsirairay avy. Mirary soa antsika rehetra. Haleluia. Amen. Meu arena saru biria Wetiku manu anau Iti areni zautu tulizau Farena mia fina De tu chitena Nuagataiku Sitala ukwiza Nivula mancare che ni laccio Famete ni magnifu sini sacchio Fari fane tente Nuori non saru bidirai Uai Magita yeta la lina Ufitala mirai Wana Fayanau yanau reyan Riare kingaku Rimami mifuku Mayawa Oh yeah Laura kufana wai yatsarana Enganeti ufire
nakanibunina kitao fawanaureja nivunina ita rianjamanita situ nivulaman karin enilayu pamitaniman nifuk sinisayu fani tim norino saru bidirai buai magita yetala lina ufitawan mirai wanau fayanau yanau reyan yadekinaku rimamini fuku fawanau wanau reyan nivuninaita riadama